Bonjour. Fahalalana indray tonga sy template max. Voalohany aloha dia misaotra anareo nandray anjara tamin'ilay vidéo sakafo any commentaire etoa satria be da be ny commentaire azonay raisina tsara anatsarana ny vidéo anay. Iny koa ny vidéo anisan'ny be mpijery indrindra zao anatin'ny chaîne dia raha ohatra ka mbola tsy nahita ianao dia mbola manasa anao za hijery an'ilay izy mbola disponible ao izy afaka micommente koa ianao miteny da tsara ao ilay zao fa ilaina foana zany dia satria hitanay hoe nandeha tsara iny vidéo iny dia nanapa-kevitra zay hoe hanao vidéo face cam indray dia jerevina hoe ohatrohatrany ahoana fomba fahitanako anazy hijery thème vaovao indray tsika androany fa manarak'izay aloha générique. Iresaka momba ny dessin animé tsika androany. Reto dessin animé ho resahako androany reto dia nanana fotoana nampalaza anazy kanefa amin'izao fotoana izao tsy dia intsony. Ny hanombohako anazy dia Franklin. C'est Franklin. Il est là pour jouer avec toi. Franklin dia tsy izy fa sokatra anankiray miara-mipetraka amin'ny dadany sy ny mamany dia ny zandriny amin'ny zandrim-vavy anankiray mipetraka any anaty ala. Dia ankoatran'izay manana namana be da be izy any anaty ala any izay mandeha any am-pianarana miaraka aminy milalao miaraka aminy dia manao karazana activité miaraka aminy. Anisan'ny dessin animé nafinaritra anaty mbola kely izy tsy haiko aloha ny ianareo ohatrohatrany ahoana fa za dia tena nanaraka Franklin. Dessin animé manaraka dia Marsupilami. Sûrement nareo betsaka mahafantatra amin'ny Marsupilami. Marsupilami dia gidro anankiray manana ny mampiavaka anazy dia tsy zany ny rambony. Rambony dia lava be dia manana fianakaviana kely koa izy. Taty aoriana dia nisy film nataony Jamel Debbouze momba ny Marsupilami dia tsy haiko kana fantatra zay nareo fa Marsupilami dia dessin animé efa ela nisy dia tsy haiko amin'izao na mbola misy. Manarak'izay raha iresaka dessin animé ka génération ko anao dia anisan'ny zavatra nijerevanao tamin'ny télé koa Tom Sawyer. Tom Sawyer dia tantarana boy kely mipetraka any amin'ny tantany maditra izy mandeha any am-pianarana voasazy foana izy any am-pianarana dia manana namany izy manao an'izay karazana ditraditra kely izy mahabedy anazy matetika tsy mahavoasazy anazy matetika nanana tantaram-pitiavana izy fa anisan'ny zavatra anankiray nanahelana tao amin'ny Tom Sawyer dia ty rangahy Joe l'Indien. Joe l'Indien Tom Sawyer ny anisan'ny dessin animé nampatahotra ana voalohany noho io rangahy io fotsiny satria vao mandeha fotsiny ny hira misy hira zay rehefa mandeha fotsiny le hira mampiseho ho avy le rangahy dia mangoritsina matahotra. Dessin animé manaraka dia tsy iza fa i Shin-chan. C'est lui, hey, Shin-chan. Ce gamin vous donnera mal au crâne. C'est lui. Tsy haiko hoe firy aminareo matadidina Shin-chan firy aminareo no mijery Shin-chan fa za dia anisan'ireo olona be dia ny dadanay mijery Shin-chan. Ny antony dia tsotra. Shin-chan namerina nijery taty aoriana dia nazava kokoa anao fa maninona tsy azoko nijerena le izy satria Shin-chan dia bandy kely pervers ary tena tsy ampozina mihitsy hoe ny zavatra resahan'ny Shin-chan anatin'ny dessin animé hoe zavatra nijerevako tamin'ny fahazazako dia azo kokoa hoe fa maninona ny be dia dadanay nijery le izy. Dia raha iresaka dessin animé taloha dia sarotra amiko ny tsy iresaka Booba. Qu'est-ce que c'est? Frisquette. Ah! Booba, mon petit ourson, tu roules et tu glisses sur ma blanche. Raha iresaka dessin animé taloha dia sarotra amiko tsy iresaka ny Booba sy Frisquette. Tantarana orsa kely anankiray mipetraka anaty ala dia nanana namana bandy kely anankiray dia tantaram-piaina amin'ny Booba ny tena resahanao anatin'ilay izy manomboka izy mbola kely sy mandra-palehibeny. Anisan'ny dessin animé nampitahotra ana voalohany. Misy dessin animé anankiray izay koa tsy haiko raha fantatrareo Congo Junior. Raha fantadiavako an'ilay tantara dia kangourou anankidimy. Particularité an'zareo kangourou mahay basket be zareo. Déjà aloha zany le fait hoe kangourou miresaka zareo tsy asiantsika fanontaniana be hoe fa maninona fa dessin animé hoe dia mety daholo possible daholo zavatra rehetra. Anankiray koa dessin animé nafatifantana tamin'ny mbola kely dia tsy inona fa Hamtaro. C'est moi le plus petit des grands héros. Oh ami, graine de tout ne sol ni flic.
as tes sangliers en Amin'ny montagne. tarot dia tantarana bitro voalavo. Sy ny namany. Zay. Tsy hitako hoe inona no tokony tantaraiko ankoatran'izay. Bitro voalavo manana namana, manana ny fiainany. Dessin animé taty aorindrina kely fa nefa efa taloha koa dia tsy ino zany fa Shuriken School. Shuriken School dia tantarana ankizy be da be mandeha amina école nanindra tsy ohatry Naruto fa plutôt mampiomehy kokoa tena natao hoe ho an'ny ankizy kely le izy. Manasa anareo koa hitany an'izay fa mahafinaritra koa le dessin animé. Tsy maintsy hitako koa inona no tena tantaraina anazy. Manarak'izay quintuplet. 2, 3, 4, 5. C'est le moment, écoute le groove. C'est trop bien d'entrer dans la danse. Droite, gauche, balance avec nous. Oui, c'est super, t'as la cadence. Tsy haiko hoe firy aminareo matadidy quintuplet fa izay olona rehetra notaniko betsaka tsy matadidy quintuplet. Za manokana raha tsy tadidiko tsara daholo hoe ohatrohatrany ahoana rehefa andeha an'ilay tantara fa fotoana kely fotsiny nandehanany tamin'ny télé dia ohatrany tsy hita intsony le izy avy eo. Fa le quintuplet dia tantarana zaza 10 mianadahy dia tantarany fiainan'zareo dans la journée ohatrohatrany ahoana fa andeha ny tontolo andro zareo. Dia misy an'ity anankiray ity izay tena nafinaritra anahy dia Jackie Chan. Jackie Chan mpanao film iny dia nisy dessin animé natao hoe izy ny personnage ao anatin'ilay izy. Dia iny tena nafinaritra be tanatin'ilay dessin animé hoe wow Jackie Chan dessin animé satria adalan'ny film Jackie Chan tamin'ny mbola kely film adiady. Fa anatin'ilay dessin animé Jackie Chan dia manenjika 10 tady hitanareo le pièce na 10 reny. En tout cas zay fahitako anazy ohatran'ny karazana pièce be da be izy dia mitady an'iny raha ohatra ka misy olona manana fanazavana maro momba ny dessin animé Jackie Chan iny dia manasa anareo anoratra amin'ny commentaire anazava anay hoe inona le enjehan'ny Jackie Chan amin'iny fa en tout cas ho anay iny 10 feno sarina biby. Dessin animé anankiray nandeha vetivetika kely koa tamin'ny télé dia tsy iny zany fa ny Funky Cops. Nandalo vetivetika kely mihitsy satria tanatina fotoana na herintaona fotsiny dia tsy hita même mety tsy navita herintaona zay dia tsy navefa an'zareo tamin'ny télé intsony le izy. Funky Cops dia tantarana polisy anankiroa tamin'ny taona tsy haiko hoe tamin'ny fa tamin'ny fotoanan'ilay hitanareo le brôna be reny dia pas de téléphone dia ohatrany dia zay nanisany zavatra nanitiny anatin'ilay izy le fe hoe zavatra taloha le tantara dia le décor dia ino koa azoko tenena momba zany ny fifandraisan'izy mitsamo anatin'ilay série koa nafinaritra anahy dia zareo polisy Funky Cops logique dia voilà quoi tsy haiko ina no tazerina amin'izay fa Funky Cops tsy haiko hoe firy nareo matadidy Funky Cops be da be zao nareo tsy mpafantatra amin'izay. Martin Mystère. Martin Mystère dia dessin animé miresaka mombana extraterrestre surtout. Raha misy aminareo mahafantatra Totally Spice dia Martin Mystère ohatran'izay koa fa plutôt extraterrestre no enjehany fa tsy criminel. Eny extraterrestre criminel. Dia ny farany resahako Witch. Pose Witch fa tsy Winx. Misy ny Winx ty sûr fa misy be da be mpafantatra anazy fa misy koa ny Witch. Transformation éclair avec une âme de guerrière. La lumière les inonde. Alors Ty Witch ty koa dia nandalo vetivetika tamin'ny télé dia tsy dia hita tsy haiko akory hoe vita hatramin'ny farany ve le izy diffuser zareo hatramin'ny farany ve sa tsy. Fa en tout cas zavatra remarqueko nefa taloha be da be ny ankizy namaky ny boky ny Witch. Misy boky koa raha tsy diso sûrement be da be mihitsy ny tantara misy boky dessin animé misy boky. Fa en tout cas zay zao tadidiko hoe Witch nanana boky dia be da be ny ankizy fantatra hoe nanana bande dessinée ana Witch. Zay indray ny azoko nomena anareo androany vidéo-ny tantarany dessin animé kely izay nijerevako taloha reny izay nijerevanareo koa sûrement zaraiko le izy dia mba mamerina souvenir ho anareo satria ho anahy aloha tantara souvenir be da be mihitsy reny dessin animé reny. Be da be ny dessin animé tsy niteneniko teto ary be da be mihitsy sûrement mandalo ny lohanareo
manasa anareo za moka zany amin'ny commentaire ao mba ho fantatry ny olona mba ho fantatry koa mba ho tadidiko koa amerina souvenir aty amina reny dessin animé vidiko reny dia lazaiko hoe reny zany le nalaza hoe mba nijerevana tamin'ireny nefa taona fohy fotsiny dia tsy nasiana resaka ntsony le izy ka raha ohatra ka naliana anareo le izy dia aza menatra tsy milaza an'le izy amin'ny commentaire raha nafinaritra anareo vidéo aza dino milike manasa anareo foana isabonina amin'ny chaîne dia amin'ny manaraka indray tsika abeona Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que s'abonner, ça troll.